Naneo ny hevindry mahakasika ny dia izay nataon'ny filohan'ny senita tany ampitan-dranomasina ihany koa Ramatoa Elia Ravelmanatsoa ministry ny kolontsaina sy ny vakoka ho azy ary dia nanambara ny tenany fa tokony hisy mpikambana eo anivon'izany ratsa-mangaika izany hitondra fanazavana mahakasika izay dia izay eo anatrehan'ny vahoaka malagasy. Ny antony nandehanana any ivelany angamba ny aloha efa nazavainy ihany tamin'ny herinandro momba an'ireo ilay hoe bona tirehanga amin'ny resaka bulletin unique sy napetrany ihany koa amin'ilay fahasahiranana izay lanefontsika ankehitriny zany amin'ilay resaka hoe mety ho fiantonana na efa fiantonana sahady anireo fifanampiana avy any ivelany ao anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Anjara ny lehiben'ny senita no mitondra amin'ny atao hoe fikambanana iraisam-pirenena ihany koa any matotra sy matipaky an'ilay fifidianana satria na ny olona atao hoe isaky ny antoko rehetra ihany koa raha dia mbola nisy fanontaniana ihany tamin'ny voalohandoha ny herinandro farany iny hoe fa nahoana no valo ambin'ny folo isan-jato vita amin'ny recensement des électeurs sy zavatra ohatr'izany angamba efa nisy fiovana ny fitantanana asa ny senita ary izay angamba no antony nandehanany any ivelany fa tsara ny atao hoe mirassuré ny communauté internationale fa mety ihany koa angamba raha ohatra ka misy ampahany misy koa mba afaka mirassuré zany ny atao hoe ny vahoaka tsotra malagasy zany hoe aiza ho aiza marina tsika ahoana ny ahafahantsika mandinika zany rehetra. Iny angamba ny aloha ny gouvernement da dia ho-pandinihana zavatra maro samihafa ary rehefa vita angamba ny conseil ny gouvernement maro samihafa amin'ny herinandro ity dia mety ho fantatritsika momba izay satria inona ny ampahany azo ny firenena malagasy ao anatin'ny fahaleovan-tenany hatrehana ary arahana inona no tsy ho zaka mihitsy izay angamba mbola adievitra ao anatin'ilay hoe firaisan-kinam-pirenena ilay gouvernement zany hoe adievitra amin'ireo fahasamihafan'ny hevitra rehetra ao anatiny maro lafy ihany koa.